matava aminareo rehetra zay amin'ny fanampin-ketona satria zao taorina ny nahalany sy nametrahana anaty amin'ny fomba ofisialy ho filoham-pirenena dia ianareo aty amin'ny faritra Itasy, ianareo eto amin'ny Fifiramanga, ianareo zay tonga eto notibiako voalohany amin'ny tetikasa izay miraikitra bakoko azo tanterahantsika. Ka faly nareo sady tsy faly aloha. Ka homaky ny hafaliany, homaky ny fihavanany, homaky ny firaisakina, dia asiantsika teraka sikikika marobe homaky zany fihavana zany. Mbola ataovy mafimafy ihany. Atia mifaritra Itasy aty, atia amin'ny RNA aty. Atia noa hoavy ny Madagasikara. Ary aty tsy maintsy ataontsika mamiratra, aty tsy maintsy ataontsika mandroso. Marina sa tsy marina? Andriamatoa ministra isan'ny mpikambana anatin'ny gouvernementa zay miaraka amiko eto ny ministra isana sy karakara an'izao tetikasa irahantsika zao. Ao ny ministra ny agriculture, asitsika tehaka marobe ho an'ny ministra ny agriculture sady vaovao izy ministra ny fambolena sy ny fiompiana vaovao napetratsika iaraka hitatana ao anivon'ny gouvernement. Eo ihany koa ny ministra ny décentralisation sy ny aménagement du territoire. Eo ihany koa ny ministra ny mponina zay hikarakara ny mponina sy indrindrindrindra nasitsika sehatra manokana hoe ministre de la population et de la solidarité, satria ministra ny mponina sy inona ho ny solidarité ny firaisakina, satria mila miray iny tsika malagasy, mila mifanampy tsika malagasy, ary zay nandoany ministre de la population et de la solidarité. Asitsika tehaka marobe ihany koa ho azy. Ao ihany ireo solombavambahoaka aty amin'ny faritra Itasy izy menada, ao ny gouverneur amin'ny faritra, ao ny chef district sy ny préfet, ao ny tompona andraikitra isatsikajiny zay manatriky etona ifanometanana ao anatin'izao tetikasa zao. Ny antony adehananay aty androany dia misy antony. Raha lany filoham-pirenena tamin'ny 2024 ny toerana nitsidiako voalohany dia tany atsimo, satria mijaly loatra ny tany atsimo, tsy ampy rano, misy ny tsy fanjarin-tsakafo, tsy fahampiry-tsakafo sy ny zavatra maro samihafa. Ankehitriny dia eo andalam-panovana fivoarana lehibe ny atsimo. Efa ho vita ny RN13 zay efa natombotsika, efa manao goudron tsika eo, efa napetratsika ny pipeline zay hitondrana ny rano madio, rano sotro sy ny fiompiana any amin'izany faritra atsimo nosy zany. Nametraka ny usine fanaovana ny sakafo Planty reny zany miaraka amin'ny association fitia omena ny rozaza izay atratra ny tsy fanjarin-tsakafo. Maro ny asa nataontsika eny atsimo, maro ny asa efa vitany, ary zay nanamarika hoe tsy maintsy hitondra fanovana sy fanomavozana tsika tany atsimo. Efa mandeha zany amin'izao tsika amin'ny teny zao. Fa amin'ny mandat voalohany ity, amin'ny mandat faharoa fanombohana zao mandat voalohany faharoa sy fanombohana voalohany ny asa zay apetratsika zao dia tonga eto aminareo. Satria ny tetikasa zay apetratsika eto dia tetikasa izay anavitra ny ankamaroany malagasy, anampy indrindrindrindra ny malagasy izay te hiarina amin'ny fiainana. Zay ny anaovantsika an'ilay hoe ankohonana miarina. Ny ankohonana miarina io dia ny hoe zavatra tanjona apetratsika, tsy inona amin'izao fepitaona fiasana ao anatin'ny faharoa sy voalohany. Izao zany faharoa amin'ny mandat, fa voalohany amin'ny fanombohana ny asa, dia ny hoe ahoana no ahafahantsika mampiena ny fahantrana. Tsy maintsy ataontsika mantsy zay ampiena ny fahantrana. Ahoana ny ahafahantsika ny ahafahan'ny fianakaviana, ahafahan'ny fianakaviana iray mamely tena. Ary ao anatin'ilay hoe ankohonana miarina, amin'ilay hoe réinsertion sociale, dia mba manova ny fiainan'ny olona, zany hoe ny olona zay ataontsika hoe mpanasa lamba, dia ampianaritsika fiainana vaovao izy mba ahafahan'izy ireny mamboly. Ny olona zay hoe dokera bataetany, dia hofanitsika ihany koa
mba anana asa hafa hoe mandrafitra fa indrindra ny zavatra ny arena voalohantsika dia ny tany sy ny olombelona ka ny afahana mampiova ny Madagasikara dia ny afahana mampiasa ny tany sy mampiasa ny olombelona ihany koa. Zay ny anaovantsika ny fiankonana miarana ity dia inona moa zany? Ny fanaovana trano ipetrahany fianakaviana. Reo fianakaviana reo dia omena fiofanana ara-panahy, fiofanana amin'ny fambolena ary fiofanana ihany koa amin'ny fitantanam-bola. Ny ankonana miarana dia ametraka tsika izany trano efa manomboka izy io. Mametraka trano tsika dia ampianarina izy ireo satria tany eo amin'ny 600 mètres carrés eo amin'ny 5-30 metatra amin'ny 4 na 5 metatra eo dia ahafahan'ny fianakaviana ray velona omena azy ny masomboly, omena azy ny fiofanana hoe inona avy ny tokony hovolena. Ary rehefa atao mihoatra an'izay ny tany omena anazy dia afaka mamboly mihoatra izy, mamboly katsaka ohatra, dia hovidiny ny fitondram-panjakana, hovidiny izay orinasa apetraka eto izay excédent na voly mihoatra dia hovidina mba hisy fidiram-bola ho an'izy ireny. Isy ihany koa ny fanomezana fiompiana amin'ny biby fiompy zany. Zany zavatra rehetrarehetra zany no ataontsika. Ka eto amin'ity toerana ity Fahefana eto amin'ny distriktany Arivomamy zay aty amin'ny faritra Itasy no anaovantsika an'izany voalohany. Miala eto zay dia andeha indray le tanàna hoe Tsimabeomby, fa io moa ovaitsika le anarana satria le Tsimabeomby ohatrany hoe tsy mety lehibe le omby zany, fa ataontsika hoe miarina. Zay le zavatra ataontsika io tanàna vaovao io. Efa 400 hectares no ao. Eritreretinareo zany 400 hectares zany goavana be zany. 67 hectares tanàna ray manontolo dia efa tanàna efa avy ho efa treny ho dimy eny zany amin'ny 67 hectares. Io toerana ao amin'ny zay omentsika ny anarany hoe miarina satria ny teti-piasantsika dia hoe fiankonana miarina. Zay zany zavatra ho ataontsika. Minona reo fa tena anisany nanamarika ana manokana ny fahantrano ny vahoaka malagasy. Fa ny nanamarika ana manokana dia ny vahoaka malagasy dia vahoaka mazoto, mavitrika, fa mila hoentina amin'ny lalana tokony hizorana. Ary manana olona, manana vigny anareo zao, manana filoham-pirenena tia tanindrazana hitondra ny vahoaka hiala ny fahantrana ary avitra amin'ny fiainana. Mety sa tsy mety? Asotehaka mabe azy andreka amin'ity zany. Io zavatra ho ataontsika io ny sehatra saretra anampin'ny tatsa zany tena anareo anampin'ny vehivavy, ny fikambanam-behivavy, ny tanora zay tsy anasy. Tena anisany vaindondrara atoko misy ray aman-dreny ny fijerevana sy fitsinjovana manokana ny reo zokiolona. Zany ny zavatra ho ataontsika. Anao niezaka rehetra isika ary minona reo fa tsy maintsy hoavitra Madagasikara, tsy maintsy mandroso isika rehetrarehetra rehefa miara-ngona, miara-mandroso ao anatin'ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina. Ny tanàna vaovao ho ataontsika efa hanomboka. Fa ozy izy zamatsy amin'ny ministra rehetrarehetra hoe ny besiny maro aloha no jerevantsika raikana. Atao mizotra miaraka ny fiainam-bahoaka ny tsy maintsy hojerevana. Ary teo monsieur le député vao niteny ana efa nanomboka tsika tamin'ny fizarana jiro satria betsaka ny vahoaka malagasy mbola tsy manana jiro ao tokantrano, betsaka mbola mampiasa labozia. Ka ho anareo aty amin'ny faritra Itasy zay monsieur le gouverneur efa lazaina tao anatin'ny filakevitra ny ministra fa ao anatin'ny modernisation zay ho apetratsika dia tsy maintsy omena carnet bokotany misy QR code ny reponina rehetra tafapetraka. Zay tsy maintsy vita ao anatin'ny tenen'ny ministra ny ao anatin'ny télécommunication sy misehatra ny digitalisation. Tsy maintsy vita ao anatin'ny vabolana ny carnet bokotany ho an'ny mponina rehetra sy ny tokantrano aty Itasy. Vidy zay ny tokantrano rehetrarehetra dia ho zaraina sy omena fahazavana kit solaire ny tokantrano zay tokony sitraka an'izany tsy adinonareo fa tsy maintsy azan'izany tao plastique vazy. Mety sa tsy mety? Tetikasa anankiroa no tena anisany tena hoe tsy maintsy ary miraikitra atao boky tsy maintsy vita.
Voalohany dia mifanomezana tany Malagasy. Tsirairay avy ny fianakaviana na antonana miarina na ao anatin'ireny ao anatin'ilay tetikasa zay fanomezana karatany reny. Zay voalohany. Fa ny faharoa dia nitondrana hazavana isaky ny tokantrano. Tsisy zavatra mahafinaritra ohatran'izany hoe mitondra hazavana ao anatin'ny tokantrano iray zany. Adiny foana ianareo hatramin'izay fa le 5 isanjato zay mampiasa jirama reny ihany no nijerevana hatramin'izay, reny ihany no subventionné ny fanjakana. Fa ozy izao hoe manomboka zao le 5 isanjato no jerevako no akaiko ny foko ary jerevako koa ianareo tonga avy manomboka zao. Mety sa tsy mety? Ka dia zay ny lava, zay ny foya fa araka ny teneniko anareo hoe ny Malagasy rehetra tsy maintsy mandresy ary Madagasikara tsy maintsy mandroso. So datokla makasika datokla. Ao anatin'izao moa farany dia misy ny reo atompon'andraikitra zay nampiova tanteraka ny firenena maromaro, ny tany Rwanda, ny tany Zimbabwe. Nanao an'ity tetikasa ity zay hoe mpomovonja tonga eto amintsika izy ireo tsy tsika tehaka misy avy any Amerika tonga eto ry zareo alors zareo mba mandroso kely eto aloha mba te hafan'ny olona kely eo aloha eto. Zareo reto no spesialiste amin'ilay fampiofanana amintsika anampy an'ny Malagasy anova ny tenan'ny Malagasy ao anatin'izao tetikasa ankonana miarin'izao. Asitsika tehaka mambea ho an'izy reto. Maka sitraka tetika rehetra makatelo. Asio tehaka mambea ho an'izareo. Tonga avy any États-Unis izy ireo, tonga avy any Zimbabwe izy ireo, tonga eto avy any Afrique du Sud izy ireo anampy antsika anovan'ny Madagasikara ary anovan'ny fiainan'ny Malagasy tsirairay avy. Makasitraka indrindra andriamatoa filoham-pirenena tamin'izay nahateninao zay ary pirofo mitoaka amin'ny tendany izao tetikasa ataontsika eto androany.